Andioalato fa fito ambin'ny folo ndreka taona roa ambin'ny folo amby roa arivo ankarazantsika ny Pasika hipanjinantsika ny roaroto mandresin'ny fahafatesana ny tompo andehantsika hifampiarava ny havana amin'ilay teny mpamazavantsika manao hoe hitsangana tamin'ny maty Kristy dia ravaloha ny havana naritratra izao Pasika taona roa amby roapolo amby arivo izao ho aminareo ny fahasoavana sy ny famindrapo ampamin'Andriamanitra Raisitsy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Andeha hitsangana amin'ny fiangonana sarotra sy herin'Andriamanitra isika. Kalazan'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny salamo manao hoe hiarafina vaovao antsika fainana faharakana izy hitanakavana sy ny sandy masina manafana famonjena Jehovah nanapafantatra ny famonjena tena masina jery-risana ny fahamarina sanatsara famindrapo sy ny fahamarina nampalaka Israely izy efa nahita ny famonjen'Andriamanitsika ny fahazakana rehetra ny ombina Jehovah tany rehetra velominy ny kakanina nikalazana Jehovah amin'nkana dia amin'nkana sy ny fiavilana amin'ny sy ny tsotsomana ny tsomara ka milebiwa ny fiaina Jehovah fahazakana. Amen. Misaotra ihany koa ny ampirina ny vaovao izay nomena ho anay
Jesosy no manobavaka. Amen.
fantsangana tamin'ny makina izy avy eo any dia mahafinaritra be zany dia ilay mpanavitra antsika zany velany izy dia ankalazaintsika izay Jesosy Kristy mpanavitra antsika izay fa ny fankalazana Paska zany tsy dia fankalazana araka izay hita ampianarantsika nampianarana ny sasany ihany manao hoe manao atody hoe dino ef de Pâques dino lapin de Pâques tahaka an'izany fa aza takomana ilay famonjeny Jesosy Kristy ho antsika tsirairay avy. Velona ny mpamonjy antsika ary afaka mifatsika fa manana mpamonjy mahagaga. Ndeha verentsika ilay tenin'Andriamanitra teo ry havana amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Jehovah Andriamanitra ianao, anandratra anao sy hiteranao fa efa nanao zava-mahagaga ianao. Aiza moa nahitantsika an'izay? Izay voalohany tapany voalohany dia hivavakitsika. Jesosy zokinay misaotra anao fa mitondra famonjena ho anay ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
sansary araka an'izao zao faharoa ny andiny voalohany ka hatramin'ny ny andiny fahafolo ary faranana famakina soratra masina araka ny epistily voalohany soratany Paolo amin'ny Korintiana toko fahadimy ambin'ny folo ny andiny fahaefatra amin'ny dimapolo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny rehefa hita ny vakina amin'ny anaran'ny tompo. Ary tamin'izany andro voalohany amin'ny herinandro dia nandeha maraina koa mbola maizimaizina akany amin'ny fasana Maria Magdalena ka nahita ny vato voahisotra tamin'ny fasana dia niazakazaka nakany amin'ny Simona Petera sy ilay mpianatra tiany Jesosy izy ka nanao taminy hoe nalainy olona tao am-pasana ny tompo ka tsy fantatray izay nametrahany azy dia nandeha Petera sy ilay mpianatra anankiray ka nakany amin'ny fasana ary niara-niazakazaka izy roa lahy ary ilay mpianatra anankiray niazakazaka niotra ny Petera ka tonga taloha tao amin'ny fasana ary no niotrika hitsifika izy dia nahita ny lambapaty mipetraka teo nefa tsy niditra tao izy ary avokoa Simona Petera nanaraka azy dia niditra tao am-pasana ka nijery ny lambapaty mipetraka teo ary ny sara izay nafendohany tsy mba nipetraka teo amin'ny lambapaty fa voavalona mitokana ary tamin'izay dia niditra koa ilay mpianatra anankiray izay tonga taloha teo amin'ny fasana ary nahita kanino fa tsy mbola fantany ny soratra masina fa tsy maintsy hitsangana amin'ny maty Jesosy dia lasa iray ny mpianatra nodity tany aminy. Fa rehefa mitafy ny tsy fahalovana ity mety ho ity ary mitafy ny tsy fahafatesana ny mety maty ity dia ho tanteraka ny teny voasoratra hoe ny fahafatesana no resena ka levina, ny fahafatesanao aiza ny fandroesenao, fahafatesanao aiza ny fanondronanao, fa ny ota ny fandrona ny fahafatesana ary ny lalàna ny revin'ota fa isaorana ny Andriamanitra izay manome antsika ny fandreseny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Koa amin'izany raha lambanaratra dia miorena tsara aza miova ary mahefa be manan-kariva amin'ny asan'ny tompo satria fantatrareo fa tsy tonga sekory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Amen.
hampahitantsika koa zava-mahagaga ao amin'ny soratra masina. Filazantsara ny tanjaona toko faharoapolo andiny voalohany hatramin'ny fahafolo. Jaona toko faharoapolo andiny voalohany hatramin'ny fahafolo izay mifanety ny mpiara-miasa no vakiana tamintsika teo iavana. Ny filazantsara efatra dia samy mitantara ny zava-nitranga manodidina nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Samy mitantara saingy amin'ny fonga samihafa sy mitovy. Atao ny filazantsara kanjao dia hazakazaka fitonatonana no hitantsika zandry Maria Magdalena, zandry Petera, zandry Jaona. Dia voamaky efa n'ity soratra masina ity fa mihazakazaka. Zava-mahagaga anankitelo miavaka no ambarana soratra masina fototry ny finotsika kristiana. Ny voalohany dia naharian'Andriamanitra amin'izao tontolo izao tamin'ny alalan'ny teny. Ny faharoa dia natongava'Andriamanitra ho nofo tao amin'ny Jesosy Kristy. Ary ny fahatelo dia ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Izany fahatelo izany no ampatsivina antsika ao anatin'ny andro Pasika. Nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty tsy zavatra vaovao fa efa nambara ny soratra masina. Tsy vao tamin'ny andron'ny Maria Magdalena na ny Petera sy Jaona voalaza eto no nilazana izany na hampandrenesana izany, hampafantarana izany, fa efa nolazaina hatramin'ny mpaminana, efa noiraina tao amin'ny salama. Saingy izao tsy azon'izy ireo izay nambara ny soratra masina. Izay no voalaza eo amin'ny andininy fahasivy amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe fa tsy mbola fantany ny soratra masina fa tsy maintsy hitsangana amin'ny maty Jesosy. Raha adika manakaiky kokoa ny fototra dia manao hoe satria tsy mbola azo ny hatreto fa tsy maintsy hitsangana amin'ny maty i Jesosy. Tsy mbola azo ny hatreto ny soratra masina fa tsy maintsy hitsangana amin'ny maty i Jesosy. Mandresy ny fahafatesana ny Tompo tena tsy zava-baovao fa fampatsiahivana izay voalaza ny soratra masina ny amin'izany fandresen'ny Tompo ny fahafatesana izany. Saingy izao tahaka nyreto teny voalaza atao amin'ny soratra masina manandrika antsika Maria Magdalena, Petera ary Jaona moa ilay mpianatra tamin'i Jesosy tsy mitondra anarana vantaneto dia tsy fantatsika mazava manjavozavo amintsika ny hevitra izay ambara ny soratra masina hoe nitsangana amin'ny maty i Jesosy. Inona ny vokany? Isan'ankorovokany izany atao anatin'izao perikopa izao. Ny voalohany, ny fiangonana izay tsy mahazo tsara izay ambara ny soratra masina ny amin'ny fandresen'i Jesosy ny fahafatesana, ny amin'ny fitsanganan'i Jesosy amin'ny maty, dia tonga fiangonana mitonatonana ary mampitonantonana ny manodidina azy. Fiangonana mitonatonana ary mampitonantonana ny manodidina azy. Ny fiangonana tsy mahazo tsara izay ambara ny soratra masina ny amin'izany atao hoe Pasika, ny fandresen'i Jesosy ny fahafatesana. Eto Maria Magdalena ny andiny faharoa dia voalaza fa nihazakazaka izy nankany amin'ny Simona Petera sy ilay mpianatra tian'i Jesosy ka nanao taminy hoe nanao ny olona tao am-pasana ny Tompo
ka tsy fantatray izay nametrahany azy. No hoe niazakazaka eto dia midikako hoe niezaka mafy nanangona ny heriny rehetra mba hilaza ny zava-misy, tena ny zava-misy tokoa. Nalay ny olona tao am-pasana to tsy fantatray izay nametrahany azy. Angonina ny hery rehetra, niezaka mafy, niazakazaka, mitototo, malambara, vaovao tsy marina, filazantsara tsy izy, fanambarana diso. Miezaka mafy koa ny amana ilaza vaovao tsy marina ny olona sasany izay tsy tena mahafantatra ny hevitry ny soratra masina. Tena miezaka amin'ny heriny rehetra, amin'ny fomba rehetra, ary maro koa ny olona izay mandre ny filazan'izy ireny ny amin'ny vaovao tsy mahapotika, tsy fantatra mazava no tonga mitonantonana. Paska tsy atody, tsy chocolat dia chocolat ny tena malagasy ohatrany sisy chocolat, tsy bitro, tsy izany ny paska. Fa ny paska dia Jesosy nandresy ny fahafatesana. Jesosy manafaka antsika ny famitana. Jesosy mametraka antsika hantonga miaraka aminy ny fahavelomana, ny fiainana mandrakizay. Izany no ambarany soratra masina, izany ny zava-mahagaga lazay ny soratra masina. Tsy hoe izay eritreretinao tahaka ny any Maria Magdalena hoe misy nakatao am-pasana mito tsy fantatray izay nametrahany azy, tsy izay fahitanao na ny feritreretanao no ndeha ho toridy, no ndeha hazavay, no ndeha ambara, fa ny marina araka ny soratra masina. Jesosy mandresy ny fahafatesana. Izay antsona ny fiangonana amin'izao fankalazan'Andriamanitra no fahatsiarovana nandreseny Jesosy ny fahafatesana izao dia ny tory marina ny filazantsara. Nandresy ny fahafatesana ny tompo, aza toriana amin'izay fiheveranao ny soratra masina, nizao mampitonantonana olona ianao. Aza lazay arak'izay tianao hanambarana azy ny filazantsara, nizao mahadiso hevitra ny hafa ianao. Ny paska dia fantara ara-torio fa Jesosy nandresy ny fahafatesana. Ny paska dia fantara ara-tsoratra masina ary ambarao hiezao mafy angony ny herinao rehetra, miazakazana torio aingana. Fa hifaresy ny fahafatesana, ampaherezy ireo mbola miorooro manoloana ny fahafatesana, fa hifaresy izany ary mandovo ifandresena ao amin'ny Jesosy Kristy. Fa ny faharoa izay vokatry ny tsy fahalalana ny soratra masina namana dia ny fahantsoana eo amin'ny fotom-pinoana. Eo amin'ny andininy fahavalo dia voasoratra fa rehefa niditra tao amin'ny fasana ilay mpianatra anankiray, tonga taloha teo amin'ny fasana nahita kaliro. Ilay minoana tsy hoe Jesosy nitsangana tamin'ny maty, fa ilay Jesosy tsy hita teo amin'ny fasana, ilay Jesosy angalan'i Maria Magdalena, fa misy naka ny faty ny antsika nametra azy. Tena tsy ampy tokoa ireo ny lama, itsy ilay amama tsara na matorana mivavaka fa ilay tsara etsy. Tena tsy ampy i Jesosy, ny fatin'i Jesosy. Misy naka diso amin'ny fotom-pinoana, adino ny ambara
soratra masina. Raha-tsahifina ny salamo faha-20 tsy ho fonao any amin'ny fiantsitany aiko dia fanalaza amin'izany. Ny Isaia 4:20 izay fanitariana antsika hatrany am-piandohana ary mbola antrantena atao amin'ny fotoanany ankizy sy ny tanora dia efa manambara ny fanafoanan'Andriamanitra mandrakizay amin'ny fahafatesana. Isan'izao nampianatra ny amin'izany koa i Jesosy rehefa nifanerasera tamin'ny mpianatra ongeny jerentsika ohatra ny Marka 4:10 voamara amin'ny soratra masinina tena tsy azo ny mpianatra izay lazain'i Jesosy ny amin'ny fitsanganana amin'ny maty. Ny Marka 4:10 izao no voasoratra amin'ny lalana koa. Ary nitana izany teny izany izy ka nikapakasana ny amin'izay hevitra izany fitsanganana amin'ny maty izany. Fa mbola mahevaka kokoa izay voalaza ao Luka 4:20 andiny faharaiky amin'ny telopolo hatramin'ny fahaefatra amin'ny telopolo. Ny Luka 4:20 andiny faharaiky amin'ny telopolo hatramin'ny fahaefatra amin'ny telopolo milaza ny tsy fahazahoan'ny mpianatra ny fampianaran'i Jesosy sy ny filazany ny amin'ny fitsanganana amin'ny maty. Voasoratra hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy naka ny 12 naka nanontany hoe indro miakatra ho an'i Jerosalema isika dia ho tanteraka ny zavatra izay voasoratra ny taminany ny amin'ny zanak'olona. Fa atolotra amin'ny jefilisy izy ka ataony fiomehezana sy setrasetrany sy olonazy ary hokapohany sy hovonoiny ary amin'ny andro fahatelo dia hitsangana izy. Nefa tsy misy azo ny akory izany teny izany ka dia tsy fantany izay lazay fa nafenina taminy izany teny izany. Mpianatra mpanaratian'i Jesosy efa ilazany sampianarana ngeny indrindra nampahafantarana ny amin'ny fahafatesany sy ny itsanganany amin'ny maty dia tsy mahazo sy mampakatra izay tiany Jesosy ambany. Vokany rehefa tonga tokoa dia diso tamin'izay ninoana izy. Tsy fantany tsy azony ny soratra masina. Nanorona ny finoany tamin'ny zavatra hitany masina Petera sy Jona ary eo amin'ny andininy fa-5 Tomasy koa dia tahak'izany. Raha tsy hitako eo amin'ny tanany ny olatry ny omboany ka atao eo amin'ny olatry ny anomboana ny ratsan-tanako ary ataoko eo amin'ny anomboany koa ny tanako dia tsy mba hihina. Tsy mino raha tsy mahita ary manorona ny finoana amin'ny fahitana. Io riavana rehefa navomafy antsika zanak'olombelona nanoraka tany amin'ny Genesis 3:1. Tsy mba nandray tamin'ny finoana ny tenin'Andriamanitra tsy nahazo tsara ny soratra masina fa voasaky ny fahatsarany ny zavatra hita ary hitandra vehivavy fa tsara ny fihinana ka tena lay ny voninkazo. Ny finoana dia tsy mifototra amin'ny fahitana fa mifototra amin'izay ambara ny soratra masina. Ndray diso ary mifototra ny finoanao ianao. Misy riavana ny fiangonana dia variana amin'ny hita maso. Misy voarebireby ny azo tsapaitana. Misy voasarivotry ny atao hoe tsy mitory raha tsisy porofo. Misy tafiditra anaty arato ny toriteny sy ny fampianarana tsy misy fotony. Amin'ny fahaizana resaka, amin'ny fahaizana teny mitory, amin'izay fahalalana. Dia betsaka amin'ny toandry Petera sy Jona miazakazaka mijery lamba-paty misaratsara valiny fa tsy miazakazaka mandalina ny soratra masina
miaina misoratra masina ary mitoromarina misoratra masina. Izay antsoantsika tandremo vakio ianary ary iany misoratra masina mba tsy ampiananao amin'ny lalan-diso, mba tsy ho lava amin'ny finoana, tsy mampototra ianao ka iainga amin'ny hita maso sy ny azo-sapaitanana ny finoanao. Finoana tsara olona misoratra masina dia misoratra masina irery ihany. Izany ny finoana azahoana miasa ho an'ny fanjakan'Andriamanitra, mitory ny filazantsara, mirenan-tsara aza miova manefa be amin'ny asany toy. Amin'izao pasika izao miaraka dia misaoran'Andriamanitra fa nanambona ny herinao rehetra ianao teo ambany fitarian'Andriamanitra, tsy nakany amin'ny fasana hijery mosoara lalamba-paty tsara petraka, fa nakatia mpiangonana mba hibanjina miazo fijalian'i Kristy rehefa nandresy ny fahafatesana. Amin'izao andro pasika izao dia miditra tia mpiangonana ianao mba hahita ny fandresen'i Jesosy ary andraiza ny fandresena izany entinao mamakivaky ireo endrim-pahafatesana rehetra eo amin'ny fiainanao manokana sy ny ankonanao ny firenentsika en'izao tontolo izao. Voalohany, torio ara-tsoratra masina ny filazantsara Kristy ilay nitsangana tamin'ny maty mba tsy hitonantonana anao na hampitonantonana ny manodidina anao. Ary ny faharoa, mandiana aoreny tsara araka ny voalaza ao amin'ny soratra masina ny filonao mba harery ianao ary ahefa be amin'ny asan'Andriamanitra. Ho an'ny tompony voninahitra ny teny iorina ao amintsika. Amen.
tingana vaovao no tia iarahana Jesosy ankehitriny ka ianao naitiko fa ianao ny fifona fibebahana sy nataony Israely ny fahavagatana ataony amin'ny anarana Jesosy. Amen. Satria minoanitra ianao ka nanotena tenatrehako izao efa niaina. Iza no hiampanga ny moavin'Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy. Iza no manameloka? Kristy Jesosy no efa maty. Eny, sady mitsangana tamin'ny maty koa ka mitoetra ka tanaka aman'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Ary amin'izany dia tsy misy fanameloana ho an'izay ao Kristy Jesosy. Ambarana ny anaran'ny Tompo fa avela melokareo ny anaran'ny Masina. Amen. Miteraha ny anarany. Sa
ho antsika izay voavela irika dia andeha ambarantsika mba dia masony ireo finoantsika ary teny fanekekinoana larana fahatelo izay manambara manao hoe minana Andriamanitra satria izay manao anatra sy ny tany Andriamanitra dia fanahy Andriamanitra dia fitiava Andriamanitra dia manjakatra mandrarindrina ao an'izay Andriamanitra dia maseho fitiavantsika afolompala manao-kesy dia mahatrony Kristy Kristy minana Jesosy Kristy zanantsika toy ny fitasy motolobe izy lalana sy fahamarina tena izy dia tsy mombamasy eo amin'izay ny fananasana ny fanambarantsika Jesosy Kristy tomponay ao anatin'ny andro Pasika zao dia maro ny fahalerina izay tianay entin'ny mitrenao dia ny etahitanay Jesosy mba olona voalohany ny filazana tsara tokoa izay ny etahitanay Jesosy Kristy tompo dia mba tsy tonatona intsony izay na tonatona olona intsony izay resaka filazantsara fa mifantarana dia tena filazantsara maro dia mifantarana momba anao Jesosy ampio izay mba tena hoe tianao amin'ny fona rehetra ny saina rehetra ny herina rehetra ka hiazakazaka tokoa izay nanambara izany Jesosy Kristy tomponay ao ihany koa anatin'ny andro Pasika izao dia nihirarinay tompo nihirarinay indrindrandrindra sy tonga fa mba anatin'ny fankalazana anatin'ny fanamarina sy araka ny sitraponao nankalazaina izany Pasika izany Jesosy tsy eo ambony latabatra eny resaka zava-pisotro mahamamy Jesosy zavatra mety mahatombela rehetra ka hitondra fanakorotana Jesosy ao anatin'ny fianakavianay tompo ny tsy finoana ireo hevitra diso rehetra fa irinay izy ireo mba hiara-dalana aminay ho any amin'izany fiainana mandrakizay zany amin'ny fahatsarovanay hoe nitsangana tany mariko Kristy dia hiara hitsangana aminao zay Jesosy Kristy tompo dia olom-baovao tokoa vaovao zay tompo tena velao lasa nataloha fa olom-baovao izany ka efa lasa ny zavatra taloha Jesosy Kristy tompo ao ihany koa sy ireo zavatra izay irinay mampangetangetanay fa fantatray fa Andriamanitra tsy toy ianao ainao ny zavatra rehetra dia mba hainao izany vavak'izany vavaka angina sy ataony tsirairay ankehitriny Jesosy Kristy tomponay ho an'ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara fa tena manao hoe saina iray vava iray noentina ianao manompo anao miara-mankalaza anao Jesosy Kristy tompo amin'izao andro Pasika izao mba tsy andro ilay aman-drenay eto amin'ny fitandrenana ihany koa zay Jesosy
dia izay tazona rehetra izay fampandiany teny tompo dia taio izy miakona aiary ipaty taio izy ireo meo fahendreny tolosy fahalalana mandrakariany afahanao afahany mizaranay ihany koa misaotra ary mivavaka izay fanomenao mivavaka izay sandratra hely nataonay anarana Jesosy ary akamanay ilay vavaka izay fanampianarinao manao hoe manana ny tapany voalohany amin'izao tontolo vavahana izay isika ny hira voalahitra ataontsika miamoro ny tsotana. Ary Andriamanitra ny fiadanana izay mitondra ny Jesosy tomponsika mpiandrindro lehibe hialan'ny maty, mitondra ny rano ny fanekena mandrakizay. Izy ny hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra na amin'ny sitrapon'ny ka hiasa ao anatinareo izay mikasitrany amin'ny masony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ho an'Andriamanitra ihany ny voninay